Enery ny valina somatsara ny taona 3 dia nisokatra ho antsika indray ny taona 4 andro fahatelo anatin'ny taontsika amin'izao fotoana izao dia faly miaraba antsika rehetrarehetra nahatratra ny taona 4 tsodrano antsika rehetrarehetra ny fahitantsika ny sosiny tsara andizantsika ho anatin'ny taona 4 andizana ho satria ny olona tsy afaka mandihy izany dia efa somary tsy dia forma loatra tsy tomombana loatra dia izany atao hoe andizantsika mihitsy ty taona ity afahantsika mihetsiketsika izany mahatanteraka dia ho tosy ho tanteraka daholo izay fanerentsika rehetrarehetra amin'ny taona ity raha ohatra ka hitan'Andriamanitra fa sosy atsara ny fiainantsika dia ho tanteraka izany rehetrarehetra izany tombony ho antsika ihany koa natratrarantsika ny taona satria be dia be no naniry nefa tsy nahatratra akory an'izao taona izao fa tsika kosa mbola velonaina somatsara dia etsitsika aloha miaraka eto indray ao anatin'ity fandarana mba hovanina ity dia mba hovanina daholo tsika rehetrarehetra marika ny eo lafin'ny teknika Général Désiré Philippe Ramakavelona no manao famelabelara-kevitra toy ny mahazatra hatrany miarabantsika nahatratra ny taona dia mba hovanina daholo mba hovanina Andriamatoa Flavien mba hovanina Andriamatoa Marika mba hovanitsika rehetra mpanaraka ny fandaharana mba hovanina tompoko dia efa tolorana sahady ny firaretsosy ny fiarabana amin'ny nahatratrarana izany taona 4 zany be dia be tokoa araka ny teninao teo Andriamatoa Flavien no nahaniry ny ahatratran'izany taona 4 saingy navita ny fiazaka zany sosiny soratra masina dia itsika mbola tsy nahavita ny dikan'izany mbola manana didy be dia be miandritsika ary zany adidy zany mba ho tanterahana ao anatin'ny fifankatiavana ao anatin'ny fiadanantsana fiadanam-po fiadanam-panahy ary ao anatin'ny fifaliana mandrakarivo no iainantsika an'izany zay ngamba ny hoe fandrorana ny ataontsika hoe firaretso no zany taona 4 zany fa hiditra mifandarana ny fandarantsika mitohy hatrany mitohy foana ary mifampitohy tsy misy tapatapaka izany fa tena mifampitohy hatrany izay nataontsika hatramin'izay efa mampolo taona an'izay ary mitohy hatramin'izao 4 izao tentsika tamin'ny heriny dia ndao fitentsika voalaza tamin'ny heriny dia tongatsika avy hatrany amin'ny fandarantsika anio araka ny teninao dia Andriamatoa Flavien dia izy ty moa dia mitohy foana fa tsy mitapatapaka mihitsy ary efa fanamby napetrakitsika mianaka ny hoe ny volotona manomboka tamin'ny herotaona dia resaka momba ny safidy efa resatsika ny fitiavana ny safidy dia manaraka indray dia izany atao hoe fahamarinana zany ireny ny resatsika izany hoe tsy mety rita mihitsy anie zany resaka safidy zany satria tena ekenan'ny fiainantsika olombelona zany safidy zany ka raha hoe manao tsy moa fa fomba fiteny ihany ilay manao tsy dia satria ny farana ny taona 3 ary miditra amin'ny taona 4 zany tsika menakavy zao noho ny ataontsika hoe fitahian'Andriamanitra ary fahasoavana lehibe satria mbola velonaina araka ny tenin'Andriamatoa Flavien teo hoe maro niny naniry ahitan'izany ahatratran'izany taona 4 fa itsika no nahazo anjara manokana fahasoavan'Andriamanitra dia mbola velonaina dia mbola afaka mifampitafatafa mifampiresadresaka mifanakalo-hevitra eto amin'ity onjam-peo ny radio Ndobosiko ty ny fandrina sy ny firaretso tany efa nataontsika ao dia amin'ny fandarantsika dia hoe mba hisy amintsika tsirairay avy tokoa ny safidy mba hisy amintsika tsirairay avy tokoa ny safidy satria safidy io miteraka sy mitondra filaminana eo amin'ny mpifankatielo voalohany indrindra taniny taona 3 ny Andriamatoa Flavien dia be dia be ireo mbola manana olana ngezabe mihitsy amin'izany mpifankatia izany noho ninona noho ny tsy fahaizana mametraka ny safidy efa ataontsika hoe raha tena safidy avy amin'Andriamanitra dia izy dia manome fahafahapo amin'ny andaniny sy ny ankilany tena mba ny ainantsika hoe zany eo amin'ny ankonana nanahoana izany safidy zany fa mitaniana apetraka foana zany hoe mba nisy fiatsara-piainana ve mba nisy fiovana ve mba nisy fanosoana ve mba nisy fiatsarana ve fanontaniana mipetraka daholo iny zany eo amin'ny ankonana zany ary zany anisan'ny tena faniriana mihitsy satria raha misy ny tena ahitana zany hoe tsy ainana safidy zany Andriamatoa Flavien dia ho anivon'ny ankonanao tena miteny izany mihitsy satria ny antony dia miainga avy eo amin'ny zanakitsika tena tsy manana safidy mihitsy ny andro tokony
fa ny dada sy neny any ny safidy tsy maintsy apetraka tsy maintsy tanterahana anefatsika de milaza tsara fa io safidy io no anisan'ny vy miaina mahatonga ny tsirairay avy ho tompona andraikitra eo amin'ny tenany manokana eo amin'ny fiarahamonina zay misy azy amin'ny zavatra zay ataony tanjona zay tiany hotratrarina zany hoe ny fiainany manontolo mihitsy no anatin'ny safidy saingy tsy ray aman-dreny matetika tsy manaiky an'izany safidy zany anisany miteraka ny atao hoe fiahiahina eo amin'ny zanakitsika mihitsy fanontaniana mipetraka averimberika foana eto rehefa mandeha makany amin'ny asekoly andre matoflavien manomboka any amin'ny classe de sixième nge ka hatrany amin'ny terminal de mifanontaniana mipetraka foana de hoe fa manina kay ny ray aman-dreny any tsy mba matoky anay io le tsy fatoko izany io tena miankina miainga avy eo amin'ny safidy vomba mieritreritra le zanaka hoe anao zao tsy ilainy zany zay anao tonga de sakana ary io averiko ihany efa miteny izay sakana zay tady dio fa mandra-pahatonga ny fahafolo taona ny zanakao na lahy na vavy no azanao apetraka ny sakana fa manomboka amin'ny 12 taona makany amin'ny 12 taona zay no mahatonga le 20 taona hoe miala sakana mandrava sakana izy eo mandrava sakana izy ary le sakana napetraka ao no tena ravahany eo zay zavatra nandraranao azy hatrany amin'ny 10 taonany no tsy maintsy ataony tsy maintsy tsy pihiko tsy maintsy ataony eo amin'ny vany inona mahatonga hoe tsy maintsy ataony tsy ditra akory na hoe tsy fanoavana ny teny ray aman-dreny tsy fahazina aziny fa tena hoe eo amin'ny vantoana fidirany amin'ny olo miala sakana io ny poirany mitsimoka ny atao hoe maizay na personnalité ary rehefa eo mitsimoko de anisany sary ny ohatra tena tiako fantre matoflavien de hoe ohatrany hoe misy hazo na voninkazo mitsimoka iny misy felany ivoaka de langosanao inona tsony ny voninkazo hitanao tsisy ary ray tokony ho tonga ho tsaitsendrika andrama itsika ray aman-dreny any no ohatrany hoe langosatsika mbola tsy mivelatra le ataotsika hoe maizay ny zanakitsika avy eo tsika gajagaga fa hoe ary maninona ary ty zanako ty ny tsy mba matoko tena ary maninona ary ty zanako ty ny sarokenatra ary maninona ary ty zanako ty no mila toana foana maninona ary ty zanako maninona ka ny antony ianao ihany ngenina tonga an'izany avy amintsika ray aman-dreny ngenina tonga an'izany azay nisany mahatonga atsika mamerimberina foana ny toerany safidy tompoko eo amin'ny fiainany zanak'olombelona oka apetraka mazava tsara amintsika ray aman-dreny fa io safidy io no anisany mamaritra ny fiainany zanakao tianao tsara ny zanakao alao izy anana safidy mazava tsara atoka azy tompona andraikitra manomboka eo ary ny olona tompona andraikitra tsy maintsy manana tanjona rehefa manana tanjona eo de malala ny lalaka zorana malala ny dingana atao ny zavatra ho tanterahana ny fomba anaovana azy etsetra zany karazana hoe famolavolana toetsaina toepo tompana firy ny ray aman-dreny mamolavolany toetsaina zany ny toepo ny toepana firy tsisy raha ny tena marina tsisy rehefa tsy mametraka an'le safidy mazava ianao de zay ny taotaovy ao an-tsainao ray aman-dreny tsy mamolavola mihitsy ny toetsaina toepo toepanahy ho tompona andraikitra amin'ny tenany miainga amin'ny tenany io zanaka o avy eo tsika vao fametriny manahirana be ho ale mitaiza manahirana be ho ale miresaka amin'ny tanora amin'izao fotoana zao manahirana eny tompoko sahirana ianao satria tsy manaraka ny taotao hoe fepetra ao anatin'ny atao hoe fanabeazana atonga ny zanaka ho tompona andraikitra zay miainga tsy maintsy miainga amin'ny safidinao ny tendry hoe ny any zanako tsy maintsy zay tiako atao any de ataovy zay fa zay ny manzay safidinao fa rehefa avy eo azagaga ny nataonao ihany ny mahatonga an'io azay nge mahatsara ny safidy ianao ny tompona andraikitra amin'io zavatra eo tsy misy olomianao tsiny vovolavola araky ny tokony izy ny toetsaina ny toepony zanakao ve safidinao zay tsy vovolavola araky ny tokony izy fa nyvoana safidinao zay eo ianao fa mandray ny vokany ary zany tsy sanatry ny vava ladiny lela koa reny matoflavien hoe ataotsika hoe fandatsana fa hatonga tsaina tsika mianakavy mihitsy zany resaka hoe safidy zany lazaitsika hoe mpifankatimy eo amin'ny ankonana zay nasitsika resaka lavalava kely teo eo amin'ny fiarahamonina mba misy very olo zany safidy zany eo amin'ny fiarahamonina inona zao mba zavatra hoe fatatra hoe misy fikaonandoa ve ohatra toiko hoe any anivon'ny fokotany manatsarana ny fiainana eo amin'ny fokotany mba misy ve zany rehefa tonga nge le fivoriana de ny olona eo amin'le manodidina ihany fa ny sisan'izay de any aza mandefa vola fotsiny fivoriana ary to tsisy akory zay aloha tota ny tsisy
mbola tsy naheno re aloha zao hatramin'izay firy-taona zay kanefa nyzany tena zavatra tena ilaina nge avy aiza moa no tena fototra hoe ingan'ny firenena Andriamatovolavy tsy any amin'ny fokotany ve ia ko rehefa tsy atomboka ho any amin'ny fototra ianganika inona moa ny zavatra ho atenanao eo e inona ny fiarahamonina hazavatsara amin'ny lafin'ny fivoarana sy fampandrosoana sy filaminana sy ny fandriam-pahalemana inona tsisy avy eo tika mianakavy vo mifanenjika fampitora-bato mifanaratsy kongazany mampivoatra inony zany vo maika mampiletika ny zany tsy mampivoatra mihitsy zany fa vo maika mampiletika azany indrindra ny mahatonga atsika manao nytony fandarana tony fandaratsika ny hatram'izay de hoe mba fanomanana olo-pirenena vanina ina ny atao hoe vanina ahitana vokatra tsara mitondra fiainana manatsara fiainana mampivoatra ny fiainana zany atao hoe olona vanina zany atao hoe fiainana vanina ahitana vokatra ny tsika raha tena mijery amin'ny lafiny tsy miangatra Andriamatovolavy tena hoe fiarahamonina vanina ve misy eto Madagasikara eto tena mipetraka ange nyfanontaniana zany tsy misy hoe fitondram-bato-nitsy na zaroa fa tena iainantsika amin'ny andavanandro fotsiny raha eto Antananarivo fotsiny zao tena lazaiko anao fa manomboka miala ny tokantrano mandrapatonga aty amin'ny radio Don Bosco mahita ny fako indrindra zao tonga ny orana tonga ndray ny rivodoza sy ny zavatra de tena lasa vinany mihitsy ianao hoe Andriamanitro mbola mba misy tompona andraikitra va eto mba ny tsirairay za tsy miteny ny tompona andraikitra hoe ianona ny voavitena ianona fa ny ataoko hoe tompona andraikitra tsika mianakavy ny tsirairay mihitsy misy tsirairay mihitsy zay nge le olo-pirenena vaniny inona ny ataon'ny olo-pirenena eo anatrehany loto miavosa eto io ke tsy voateriny hoe tsy maintsy hoe mandray angady manao zao fa mba mety misy sosokevitra ve narosonao mba mety misy hoe tanjona ve tratrarina hoe inona ny tokony atao ahoana ny fiaraha-miasa tokony atao marina fa mety manana fahasarana rabola ny ao atotrika hoe ny tompona andraikitra ny atotrika hoe ny commune ohatra fa mety hoe isaky ny fokotany ve afaka miteny hoe inona ny fanampiana inona ny fanomezan-tany ohatry ny tsy hentsony nge le hoe tanamaro hoe ohatra ny tsy hentsony le tanamaro nefa zao ny alan'ny tanamaro amin'le fako satria raha sanatry ny vavaladiany lelaka tonga ny aretina fa isaka ny von'ny aretina tsy tika mianakavy ihany ve ny von'ny aretina zany hoe toe-tsaina tokony apetraka ane zany Andriamatovolavy agny fa tsy miandro foana tsika mankony raha vao manomboka ohatrany hoe mba te mitady ny atsara ny rafitry ny fiarahamonina eo amin'ny zava-misy indrindra eo amin'ny totrika hoe lafiny sosialy de avetrany de tonga de avetrany de ohatrany hoe iny le favonona iny tonga de ohatrany sovo tapidrano hoe tady anongana tady anakorotana tady an'izao tena lasa fisainana mihitsy ianao tompoko teny zay ve ny tokony iainany tsika eto amin'ity firenena ity sa tena hoe olo-pirenena vanina ny olo-pirenena vanina zany hoe manomboka amintsika tsirairay avy ary manomboka amin'ny atao hoe ny olona vanina de ny olona tompona ndraiky za rehefa tsy manome vokatra tsara manatsara fiainana de tompo-toerana tompoko no fa tsy mba tompona ndraikitra zany mihitsy fa tompo-toerana ary zany tsy manambany anao amin'ny matompo-toerana anao fa ny fandraisana ndraikitra ny tompona ndraikitra de tsy maintsy manatsara fiainana tsy maintsy mampivoatra tsy maintsy mampandroso ary azo tsapaitanana ny fandrosoana hitan'ny maso ny fandrosoana fa tsy zavatra tendreny fotsiny ohatra ny fampantanana asiko zao fa maiko anareo ny volana sy ny kintana sy ny masoandro amin'izay nareo manana fahazavana foana de amin'izay nareo faly foana tsy tompoko tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny fiainana ny afantarana ny hoe mandray andraikitra le olona na tsy mandray andraikitra fa io tsy vitany fotsiny hoe raha vao tsy manaiky an'izay de anisan'ny mpanohitra io anisan'ny mpanenjika io anisan'ny mpitora-bato io anisany ka mampandroso zany tsy mampandroso zany ka tsika mila mihitsy hoe mila mandroso Madagasikara mandroso nge zao ny tanjony andao ataotsika tarigitra tsika mianakavy fa tsy hoe ho an'ny fitondrana ihany na ho an'ny ampahan'olona na ho an'ny mpanao politika na ho an'ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra tsika mianakavy mihitsy tsirairay ho an'ny tsirairay ary zay mihitsy ny zavatra tena hoe tena ilaina Andriamatovolavy tsika ve de janona fotsiny ohatry zao foana ary zany rehetrarehetra tenenina zany nge Andriamatovolavy ihany de tombotsika ho atsika mianakavy ho atsika malagasy nge satria miteraka filaminam-piainana ao anatin'ny filaminana tompoko tsy maintsy misy fandrosoana tsy maintsy misy fiatsaram-piainana fa matoto misy ny fiatsaram-piainana ao anatin'ny korontana sy ny savorovoro ny dikan'izany izy ny tsy haniry ny mpanaraka ny tavanana ty anana an'izany filaminam-piaina zany
de toko eo mifankaty fotsiny aza na eo amin'ny ankonana na eo amin'ny fiarahamonina na eto amin'ny firenena satria miteraka fahatsara-piainana ange zany araka ny razantsika ary fahatsara-piainana eo amin'ny lafiny rehetra iza mitsika no hoe tsy mandifa fireritsoa tamin'ny fahatongavan'izao taona vaovao 2024 zao ohatrany zavatra tenenina fotsiny fa mahazatra ve reny sa zavatra tena ininina sy ananana finoana fa ho tanterahana satria zay mazava ho azy ny teny soratra masiny finoana tsy arahanasany maty zay le izy finoana tsy arahanasa tompoko maty teny soratra masiny zany ka mila hotsaivina eto indray ve Andriamanitra Flaviana fa io finoana io nge no anisany endrika Andriamanitra nanaovany antsika olombelona ary ao anatin'io finoana io no mampisy an'le hoe mampisy ny tsy misy ny finoana ozy de zavatra mbola tsy misy nefa ohatry ny ainana zay le mampisy ny tsy misy Andriamanitra ny teny hoe misy mazava de nisy mazava tsika koa nge mba afaka miteny zany zay endrika Andriamanitra atao amintsika zay hoe misy fahamarinana misy fahatsara-piainana misy fivoarana misy fandrosoana raha tena manana zany fototsika Tesao Kristy ny teny tantsika raha manana finoana ianao na de ohatry ny voatsinampy io ny zavatra kely indrindra amin'ny volin'ny zava-maniry mahafindra tendrombohitra zavatra goavana minga mibitika mahavita zavatra goavana tsy zany namorona zany fa Tesao ary koa mbola apepokely io Andriamanitra Flaviana tsy hoe torotoro akory ny ataoko fa tena mataona vaovao ary indrindra amin'ny maha-kristianina atsika de manana didiko tsika tsirairay avy ampitan'izany afatra zany amin'ireo kristianina namatsika ary na tsy kristianina koa ary fa maha olombelona fotsiny hoe zay nataoko no ataonareo io atsika kristianina io amin'izao vanim-potoana voalohany taona 420 inona no nataon'ny Kristy tamin'izy nandalo tety amboniny tany ary inona mba ataonao sy alainao tahaka ao amin'ny zavatra nataon'ny Kristy io mahafinaritra be nge le hoe mitorony vaovao mahafaly fa tena zavatra mahafaly tokoa ve ny zavatra hoetritsika kristianina miresaka za tsy miresaka ny finoana hafa fa zay ny lazaka hoe tsy toroteny koa za tsy salovana ny asa maopera amin'ny mahavoalohany taona mihitsy tena zavatra ilaina indrindra amin'ny maha-kristianina atsika ka averiko ihany fa mandeha miazakazaka be mihitsy ny fotoana atsika Andriamanitra Flaviana ny safidy de fototry ny fiainana tokoa ary io safidy io de mametraka fanamby apetraka ny safidy mba tsy tenenako ihany koa hoe velorano ataonao amin'ny tenanao sy eo amin'ny fiarahamonina zay misy ianao ary zany safidy zany tena zava-dehibe ny tena mahatsara ny ananana safidy Andriamanitra Flaviana zay ny amaranako azy dia mampivoatra tsy pihiko mampivoatra inona le hoe mampivoatra rehefa ataonao amin'ny teny frantsay hoe de hoe développement personnel anisan'ny zavatra katsahana amin'izao fotoana zao na any amin'ny orinasa n'aiza zany hoe développement personnel zany fa firifiry moa nitady an'izany fampianarana sy fampifanana zany na any amin'ny orinasa raha na misehatra maro samihafa indrindra ho an'ny tanora zany hoe développement personnel fa rehefa tenenina amin'ny teny gasy hoe fampivoarana ohatrany tsy manaitra ny sofina rafitsaina amin'ny mahatonga an'izay rafitsaina amin'ny mahatonga an'izay fa io no atao hoe développement personnel raha te hivoatra ianao tsy maintsy manana développement personnel ary ny olona manana développement personnel tsy maintsy manana tanjona mazava tsara tsy maintsy misy dingana atao ary tsy maintsy misy hoe vokatra azo zay ny développement personnel manomboka amin'ny tenanao manoka androany zao anao mbola le olona sarokendratra be salatsara manomboka rehefa io izy ny développement personnel lasa olona sa maneho hevitra sa mandray andraikitra hoe tia ny ataoko manana safidy mazava tsara zay ngamba fatapitra ny tapany voalohany Andriamanitra Flaviana de mbola ho resahantsika indrindra mikasika an'io développement personnel io aza manao ataotsika hoe manofino fotsiny de hoe andeha ho azy amin'izao ty fiainany ty tsy mandeha ho azy io rehefa tsy misy ny développement personnel tsy maintsy menga amin'ny isambatan'olona ary développement personnel io ao anatin'io ny atao hoe fahavanonana ilaina zany ary tena ilaina mihitsy raha misy an'izany zavatra ohatran'ireny hitantsika any ananinanindry itsika misy an'izao ary mba manatrehany ireny fa tena ilaina ny zavatra ohatran'ireny zay ny tapany voalohany ndao hidirantsika ary ny tapany faharoa mba ho vanona tapany faharoa dia andraisana ny SMS amakina ny SMS avy any aminareo 033 08 850 02 no andraisantsika zany SMS izany zao nivaky ny SMS voalohany za zany dia manana olo-tiana ozy izy alavitra izy nefa izy efa tao amin'ny mamako dia le
nantaniko zany hoe mety misy fiovana eo aminay ve le fahalaviran'ny toerana tompoko vehivavy manoratra. Eny tompoko mety io tonga amin'ny fahendrena malagasy manao ny obolana hoe lavitry ny maso lavitry ny fo. Raha ny olona tsy hitanao maso ary indrindra tsy misy fifandraisana amin'ny tohitohy sy fanehoam-pitiavana mazava dia mety ho voasarika ilay toerana izy zay hitany masony kasihany tanany zay zavatra iray azadindra zavatra iray andry zavatra tenenina foana eto fandarana ny indrindra ny olona efa manambady manana tokantrano hoe lasa voatendry amin'ny toerana hafa ny vadinao le rangahy dia manara azy nareo menakafy fa za mijanona eto hoe mampiana janaka raha tianao rava ny tokantranonao tonga semba dia mijanona eto dia ny fianaran'ny ankizy eritreretana zay fa noavinareo mivady zany tsisy dikany tsony zay le izy. Za manana olontiana dia zay tsy mba miona mivantana mihitsy fa indraindray zay amin'ny message no mifampiresaka nefa tamin'izay vao nifampiresaka voalohany dia nanome toky izy fa akavady nefa zay zao dia tsy mifampiresaka nefa izy nefa zay tsy nifamaly mangataka torohevitra to ka mitoko fitaka fa ny atao no hita bolana mazava tsara zany afaka manao fampanantenana pokaty daholo ny olona rehetrarehetra omeko an'izao ianao ataoko an'izao venona zava-misy zay le fampanantenana pokaty ho alaiky vady ianao misy zavatra tanjona tadiavy ny tao ambadika tao fa raha ny tena marina tsy azony dia io izy io ny tena izy mialina ny saritavany dia mba mieritrereta ihany ianao manana safidy hoe anapa-kevitra hoe tao olona nary fotoana fotsiny zany olona zany fa alao ajanonjanona samy mpinamana fa tsy mieritreritra ny anorina tokantrano amin'izany ia za manana olontiana dia mifandray be zay fa mbola tsy niona dia teny izy hoe aoentina any amin'ny mamany sy ny dadany za mila torohevitra tena tsy anao ve izy vehivavy manoatra za matahotra izy mbola zandriko 5 taona izy mbola 20 taona za 5 aza miditra amin'izany dia famboary manomboka androany ny eritreritrao aza anorina mihitsy fitiavana sy mety hoe tokantrano amin'izany olo zany zay efa nresantsika be lehibe teto hoe raha ny tena marina fa tsy midika akory hoe izany foana ny tena izy ny lehilahy tompoko ny tsy maintsy zoko ny vehivavy izy no lohan'ny fianakaviana raha zandranao 5 taona le lehilahy aza mba midika izo amin'izany ataoko mihitsy hoe aza midika izo amin'izany fa rehefa tonga any amin'ny 7 taona vao hitanao ny tsirony zany hoe tsirony ratsy fa tsy tsirony tsara apetrapetraneo anao fa mitodika any amin'ny 20 taona izy vehivavy 17 taona niteraka roa vadiko tsy mahay miteny mpitiavana sy teny famporosiana zany mahatsapa be indraindray fa banga ny fitiavana zany câlin tsy mba ataony fa raha iasy izy dia miteny lasa dia manao bisou raha tara any miasa mody ariva tsy miteny mangatafo fotoana izy resagany zany tsy vita valiny tsotsotra fotsiny eto mitadiava fotoana dia miresaka tsika telo mianaka ona jeneralina vehivavy miady hinana ny vody akoho na vorona ve mba mety ihany efa tsy malagasy treny ianao zany ny loham-pianakaviana tompoko no io ke amintsika malagasy tena fahendrena malagasy mihitsy na io akoho na vorona io na ny biby hoe hoanina dia efa misy anjarany hoe tia ny anjaran'ny ray aman-dreny tia anjaran'ny tanora tia anjaran'ny vinantro hatrany amin'izany tia ny anjaran'ny hoe olona omekasina zany kolotsaina malagasy ka rehefa tsy hainanao tsony kolotsaina malagasy ko fa rehefa ray aman-dreny kosa aloha izy dia zoany zany iny fa zao olona zaika anao ndre matao filavy marina fa ray aman-dreny izy fa raha mbola mitazona ny toetsaina malagasy mitsodrany fotsiny izy hoe marina fa ao anaty fa tsofotra rano ianao anaka venao ny lohan'ny fianakaviana zay mbola toetsaina malagasy fa rehefa zay tsonoko ina moa safidinaiko io zay satria samy manana ny tokony daholo reny fanomezana reny dia voasohatra an'izany ny vody akoho ny ray aman-dreny ny elany tanora ny fehany ho an'ny zandriolona ohatran'izany zay le izy mbala zao le critère ahafana miakatra ho kitana telo hoe
to mijanona efatra taorinan'ny amiraly ary manaoana ny miaramila manao ny asa mpanjakana. Anontaniao any am-perinasa zany zavatra am-perinasa tsony tsy afaka hiteny izany be dehibe ny zavatra fiovanao amin'ny tasika sao de miteniteny foana ito ako tsy mety. Efa ela koa le nijanonana fa tsy indrindra efa 3 taona ny retirety zoko. Inona no tokony ataoko fa izay safidiko dia mitady sy sopatra foana. Karakaraka anao foana ioko rehefa vonona ianao anatanteraka ny safidinao tsy ny hoe be mpisopatra de hijanona fotsiny io ary zay raha voataka toko hoe karazana vy miaina ao anatinao ampahery ianao mihitsy tsy maintsy vitako tsy maintsy tanteraka io tsy maintsy tratrako zay izy aza manana aza mijanona am'izay fa manjary miaraka aminy ianao faly ary izy raha vao mijanona fa ny ataonao de mitsambikina miala n'iny olana iny ary aza ny olana rehetra tsy atao any ariana fa atao miatrika eo aloha ainao tsara am'izay ny fotoan'izay miala azy de aza mametsy ny olo-kafa ianao fa raha ohatran'io ny tiananao menatsiny miarahaba ozy izy tratra nataonao fiadanan Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra sotra tompoko za paramètre miandro écoutement fanjakana nefa za mahita asa hitantana grossiste de ataoko ve sa hiandry an'le asa mpanjakana andrana makany am'le asa grossiste fa za miandry ny zavatra tsy ho avy fa rehefa tonga somatsara izy de mitrapelana indray ianao de miditra makany fa za mandany fotoana fotsiny hiandry ny zavatra tsy ho avy ao atao asa faharoa nge zany le izy rehefa io lo grossiste aloha atao asa voalohany zao zay de le endrasana tsy fantatra na ho avy rovina na ho avy rovina de ataovina le grossiste rehefa vitanao ny asany rehefa voantso ianao amin'ny asa mpanjakana atao asa faharoa ndray le grossiste fidiram-bola anankiroa zay ny tena tsara araka ny tenentsika foana eto amin'ny fandarana hoe tsy fanao mihitsy am'izao fotoana zao manao fampidiram-bola anankiray fotsiny fa tsy mahavelona zany fa tsy maintsy maromaro za vehivavy 20 taona za rehefa volana ohatra zao tsisy toyany ny zavatra eny hitako maninona ny volana trao miarahaba nareo telo mianako amin'ny radio Dombosiko ary miarahaba ny dada sy neny any ambany mankasitrany fiarabana de miarahabanao ihany koa za tompokoa manana olo tiana ny lavitra be de za miasa lavitra be de za miasa de misara toeran'izay efa miona tao an-trano ny ray aman-dreniko izy de tsy maninona ve tompoko le misara toeran'izay mifankaty misaotra tompoko vehivavy manoratra safidinao ihany ioko rehefa misara toerana elaela de ny ela mairony roa mba fantatrao ny dikan'izany ny ela mampiray ny roa olona rotsony fankalala lasa anankiray lasa mpifankaty izy zay ny dikany za vehivavy 20 taona manan'olo tiana de nisy olona nyteny tamiko hoe nandeha nandrafozana ono le olo tiako de tam'izay izy nandeha fasany message tsy namaly de nandefa message taty am'izay le olona niaraka tamiko de lazainy hoe tany amin'ny zokonony izy mba makataka torohevitra azafady saraka aminazy vena ataoko sa ahoana nefa izy manome toky fa akavady olona mpamitaka zany nitoko fitaka ao fa ny atao no hita aloha aza de mihaino vavan'olona aloha fa marina tena izay tokoa ve le zavatra tena nandeha nandrafozona tokoa ve izy fa raha ohatra ianao tonga de mino fotsiny an'izay mety olona mpisopatra koa moa zay indrindra zoka aza de matoko loatra ny vavan'ny olona fa eo anatrehan'ny fitiavana de mety eza aloha homona tsy be resaka jamba tsy mijerijeretseroa de marenina tsy mieny feon'izaniza fa tsy ianao mandeha mijery an'izany rehetrarehetra rehefa vao marinao le izy de anjaranao no manapa-kevitra traika fifainana zany traika efa ampiainana daholo eka zany lazaina aminao zany tsara ny fiainanao de tsy mety le izy marina loatra afandray misaotra le firaritso be dehibe fa raha vakitsika dore de lany eto ny fotoana atsika fa ro le tranga-piainana ny vakitsika inona no aiza be dehibe le firaritso avany aminareo fa aloha toa de tranga sorana daholo le ny firaritso reny
mivarotra ty aminay a tsy mandeha amin'ny fahamarinana ataony kely ny zinga sy ny kapoka raha mivarotra zareo a fa ataony lehibe ny zinga raha ividy kosa izy a aizany lalàna zany zany fety tsy ratsy fanambakanjo zany sady fety tsy ratsy mpanambaky zany zay marina loatra nefa tokony ataony any zay namarana araka ny tenen'ny baiboly zay namaranareo any no amarana ao anareo zay indrindra fatrafeny sady mifatratra ozy izy inona tompoko no ataoko disy ve za zay sy ny vadiko vao tokantrano vao de mbola tsy nisy ninina ny tranonay fa zay ary mbola matory amin'ny tany fa vao anangona fanaka sy fitaovana ao an-trano am'izao nefa ireo ray aman-dren'ilay vadiko mangataka vola be amin'ilay vadiko anampiana ilay raha lahany vola efa 40 millions zay nefa mbola tena sahirana ka disy ve za raha miteny ilay vadiko hoe aleo aloha ny ato an-trano no mba ataontsika priorité fa isika aza mbola tsy manana vehivavy manoratra de olona matory amin'ny tany ve teny 40 millions menao vidiany fanaka aza mivaky loha am'izany za tena entitra mihitsy am'izany ary matoflavia nitokantranonao ny voalohany andraiky tao fa tsy nanadahandreninao na niralahandrainao na ninona na niny fa nitokantranonao zay ny voalohany olona matory amin'ny tany ianao de angatahany voaloatran'izany olona tsy mieritrerika za olona tia tena mihitsy raha za mba mpanampy ny olona tia tena zany ny fiainanareo mivady aloha eritreretana rehefa milamina tsara de afaka manampy ny hafa nareo de manampy ny hafa tenanareo aloha ampino zay vao manampy ny hafa zay mihitsy ny sipany zoko ny teny ratsy nanompa disy ve za raha miteny ny ray aman-dreninay hoe aza mangataka aniny fa sao de ho sahirana mbola vao tsy tafiditra ao izy de fizahany ve ko tsy raha rany fianany fianakaviana manahirana be zany tokony mbola tsy mampiseho tandroka aloha nefa ny toa de ny tandrony nasehony aloha de eo nareo zany hotrongisany menaka aty aminay ho any mpivarotra rongony tsy mba miafina tsy mba menatra tsy matahotra intsony aiza ny fanjakana amin'ireny mivarotra rongony reny nareo milaza ny tompona andraikitra kosa io tsy atao tsy voatery ho fantatry ny olona hoe ianina ny teny an'le izy fa atsoy fotsiny tompona andraikitra mpahefana eny amin'ny faritra misy anareo an'le toerana fivarotana indrindraindrindra hoe tsy misy mivarotra rongony ka ianao voatery milaza ny anaranao tsy voatery fanampiana dolo eny izy zany ary za mihitsy ny tena ilain'ireny tompona andraikitra reny fanampiana io misy fanaraka izay mivady fa izy miantoka sakafo za miandraikitra ny rehetra ato an-trano hofatrano fianarany ankizy besoin rehetra adidy fianakaviana mety an'io zany rehefa mifandamina ko safidinareo mivady zaiko sady fandamina raha mahafinaritra be ny zany manana olo ty za tiako izy de milaza fa ty nefa nandefasa ny SMS izy fa milaza fa manana fofombady izy anefa efa niseho tany aminay inona no ataoko fa mijaly za vehivavy mpamitaka zany fa za miditra ny olona mpamitaky mbola tsy tena lasa lalina de efa tapao zay fotsiny aza midika izy am'izany ianao zary ary mbola tsy lasa lalina zala mba hovany za manana olontiana de io olontiana io efa noentiko taty aminay zay koa efa nitondra anatany aminy de hoe akavady ahony izy rehefa vita ny fianarana de lazain'ny olona fa hoe kely manambady hony rehefa mba mitondra azy aty aminay nefa io olona mihitsy olo mihitsy na io no fotoana ihany vehivavy manoratra aza miainy mivavan'olona araka ny tenandrepatotovy lavianty eo hoe ny zavatra hitany masonao reniny sofinao tena mitontombona zay ihany no izy za mba maka vavan'olo zany zanako mianadahy 30 taona sy 20 taona mbola miara-mipetraka izahay nisafidy ny mbola tsy anambady sy tsy itokantrano irery ny ray raha tsy efa manangona mariako fa efa miasa tsara izy efa hoe ny taona zay natsaiko ny safidiny satria hoe tsy mila miankinamiko izy rehefa manatokantrano mety ve tompoko ny ataoko za loatra mivarina ihany zany olona 30 taona sy 20 taona mbola miara-mipetraka amin'ny dadasiny zany za de varina amin'ny mampanabe zany le olona mbola tsy tapaka tato-potsy zany de mbola miakin-doha foana amin'ny ray aman-dreny
na manampy ara 5 taona 7 taona zany tompoko efa manana ny fiaina ary anisan'ny zavatra teneny eto mifandarana hoe rehefa tonga eo 5 taona ianao ka navita fianarana efa tokony efa manorina tokantrano safidinao indray aloha ny amin'izay fotoana hoe za mbola ihany za mbola anangona safidy zay satria tsy maintsy tsonjovana koa le hoe mitaranaka ho avy andritsany zavatra zaiko hoe tena tombontsoa lehibe dia tena le hoe miara mitombo amin'ny zanaka hitanao fa zany fatanao dia tena afaka mifanerasera ary afaka miraisaina mihitsy amin'ny zanaka rehefa ohatran'izay fa indray koa safidinao iny inona natoko fa ny vadiko rehefa tezitra dia manimba zavatra foana ato an-trano indrindra rehefa mamo sady tsy azo toeriteny mba hampifatena mijaly io dia tsotra foana ny zavatra teneny eto mandehanao eny amin'ny reto Tananarivo dia mandehana eny amin'ny Tananarivo inona ny tokony atao ny eny manko ny ara-dalàna satria toy ny tribonaly fa tsy midika hoe mitory fa mitena tianao ahafantarana hoe inona ny zoanao araka ny lalàna misy ao anatin'izany atao hoe tokantrano na orona zany zay ny mahatsara n'le atrena zao raha miteny fotsiny zao ataovizao mety so ara-dalàna ka raha sanatiny vavaka mifampitory dia mety ho voany ianao zay le izy ao manana olana 7 mianadahay ao raiky avao alany babako nefa miezika manao tsara aho alany foana meova olana tompoko dia mangata fionana raha eto Tananarivo raha tsy eto Tananarivo anao dia manomboka amin'ny 5 sasany raha ny faritany no miantso amin'ny telefona dia mamaly anao mba asio fananarana kely ny generaly mikasika ny rafozam-bavy dia manoka bolany sy mitsabatsabaka fa efa no teneniny zanany mibetsaka izy fa tsy misy fiovana samy miaina RDB zahay izao dia zao hoe rehefa manana ny tokantrano zanakao reny mpianakaviana dia ajao zany tokantrano zanakao fa ianao ve ny anapotika ny tokantrano zanakao so dia sanatria ny vava iaran'le oabolana faran'izay ratsy indrindra ianao milazany hoe ohatry ny mpamosavy malemy ka ny ao an-trano any no vorehana sanatria avy aloha ny zanakao manana ny maizy azy iny anasokafanao ny volaniny mba mieritreritra ve ianao raha taminy anao mbola hoe nanambady ny tokantrano dia ny rafozam-bavinao manokatra ny volaninao isanandro hofaly ve ianao zay tsy tianao natao taminao aza atao amin'ny zanakao ary ajao ny tokantranony raha ianao mipetraka ao ajao ny tokantranony tsy ianao mihitsy ny tompony trano ny tokantrano fa ny zanakao vavy na izy mivady fa tsy ianao azo ladainy hoe mpiavy ianao nao fa tsy tompony ka raha ohatra anao tsy mahazaka an'izay dia andana amin'ny fintantrano andana amin'ny tokana amin'izay misaraka mifanaja fa tsy miaraka eo nefa napotika ny fiainany zanakao raha fahitako ani dia tsy miray trano zareo fa samy manana ny tranony eo mbola tonga any amin'le tranonjana sy ny vinatony ihany izy mbola mijery manokatra vilany sy ny namany dia vao eny ambaravarana dia fa ataovy andany ianao miverina ary nety fa zazokafana ny volanina misy saka tonga iny manaraka zao ny manaraka koa ny fahasahina miteny fa ao anatin'ny fanajana kory tsy ka raha ohatra zao eritrehitra hoe raha ohatra zao raha aman-dreny niteraka azy io dia afaka miteny izy fa le rafozana dia sarotra be miteny azy satria raha misy zavatra kely dia efa mifampikasoka dia efa mirehatra zao ny fiteny foana andreo matoflavian raha vo ianao mbola mametraka ao amin'ny fiarahamonina hoe rafozana tsy vinantro dia efa nidika an'izay fa misy elanelany fa tsy rafozana ianao fa ray aman-dreniny ary tsy vinantro fa zanako za dia milaza an'izany eto zay zavatra zay tsika nge milazan'izany ato fa ny olona tsy tenenina tsika nge anatin'ny fandarana mba hovaniny ary zany tena anisany mihitsy efa ny averimberiko teto foana hoe rehefa any mivadiko dia za no mijoro satria za zanany efa nanaiko ray aman-dreniko reo rehefa any aminay any amiko dia mivadiko no mijoro satria ray aman-dreny ny any ary zanaka koa izy ihany tena milamina mihitsy ny fiainana tompoko nda fozako tsy mba miteny amin'izany hoe vinantso zany ianao anaka dia zanaka any amin'ny an-tany any misy any amin'ny an'ray aman-dreniko koa dia nivadiko dia zanaka fa tsy mba vinantso zany ka bara-panambadiana tamin'ny sabotsy
de zay nisan'ny zavatra nafonja atao anatin'le kabary sy ny fanatiny fangatana sy ny fanatera-podiona zay resaka vonato sy rafozana zay any am'ireny kabary reny tiana matetika de le zatovolahy foana ny asena manome toko-pitiavana fa tamin'iny tena saiko ny teny mihitsy ny rafozana fa tsy anara-bato makazo ny zazavavy fa mba hanarak'olombelona de miteny rafozana zany manome toko-pitiavana satria nanaiky izy tonetiny zanany lahatany de tokony manaiky koa izy ny zavatra rehetra zay misy eo mandray an'ino zanaka koa fa tsy ovinato rehefa tonga any de ho ampijaliana zay zay somary ela mihitsy ao anatin'izay fotoan'izay ary gaga le olona aveo mbola tsy nahita ohatrany ka satria ny fomba fiteny kely aleo tsy tiambady zay tsy tiandrafozany nefa raha tsy mamiteny kosa rehetra fozany eo masony rehetrarehetra fa volombelona daholo zay de saina miteny izy tsitsatsitsatsy ino fakataka zany ande matoflavy fa misotranao zay manatsofinao ka izy iaina mety ny zaza 12 taona veno milalao telefona lahy kely lay zaza 12 taona tsy azoko tsara zaza 12 taona izy mety any veno milalao telefona fa nga zaza 12 taona ihany 2 taona de efa milalao telefona zao tsy ny taona tsony mitondra azy mihitsy tsy ny taona fa fataro fotsiny hoe manahoana ny toetran'le zanaka ao mahazaka telefona ve sa tsy mahazaka an'le telefona fa tsy ny taona tsony mitondra azy misy nge olona efa 40 taona 50 taona ary tsy mahazaka telefona manao foana fotsiny ilany an'le izy ary misy zaza 2 taona am'izao fotoana zao fitadidiny masony fotsiny mikitika an'ity zavatra ity de tonga de mandeha ny dessin animé zay ity tena misy maro zany tena maro ande matoflavy tena marantsika azy mba atorohevitra re za fa misy vehivavy tiako zay any de rehefa nitory fity taminy za de niteny izy fa tia anako fa tsy afaka miaraka amiko hoe izy satria za hony tsy ahavita ny fiainany satria za mbola miantoka ny ray aman-dreniko de tsy mety aminy marina ny azoko tsy aloha viany ambolohany de atao mazava ny fomba iarahany raha mbola iantoka ny ray aman-drenina ao de mbola tsy vonany anorona tokantrano zany ko marina kosa ny azoko mijononomponamana fotsiny mifandray mety zany ka mety tsara zany zay ny tapany faharoa ndao diratsika ny tapany fahatelo mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay de vita mba hovanina ianarany 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefona itiratsika mivantana rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny resaka sy fanaovana eto dia vonoiny radiona manalavitra ny radionareo fa misy an'le fioratsy ny tonga any amin'izay fotoana izay ary misy elanelany ihany koa ny fandrenesanareo ny radio amin'ny alalan'ny telefona sy ny radio zay enonareo de noho izany mba tsy halan'ny fahana koa fa androny de aleo toa de amin'ny alalan'ny telefona tsika no miresaka 020 22 443 90 na 020 22 442 09 reo ny lara telefontsika miaraba tompoko ye lasa izy mbola tsy tafiditra ihany koa mbola reradreraka ny fety ny olona mbola matoritory nefa ny fitiavany ke matefona miandra ndray tsika ny fiainatsika mitoy foana miaraba tompoko manahoana tompoko savanao manahoana rao mianaka salama tompoko tsara tompoko ohatrany hoe manana problème zany ny mot général ny tompoko le izy hitanao zany vadiko miainanao zay miainanao vadiko zany ohatrany hoe dimvolana izany zao ohatrany hoe matorany tranon'olona foana de isaky ny mandeha mialety izy de milady aminay foana zany efa ny olona tsy salama zany fa malemy savoany lerasiatika zany problémako de alina zao ny raha taminay de misaky miady zay de fa maly foana de mandroaka hoe ndana mandeha any makato makaro de tsy haiko hoe inona ataoko hoe
mety teny anazy mety tory zany tena marina ny ianao zany indrindra raha olona vita fanambadiana ara-dalanareo ary vita fanamasenana ihany koa voalohany indrindra aloha raha vita fanamasenana dia raha ohatra ka katolika io dia atsoy mopera raha protestant moa io dia atsoy pastera ohatra fotsiny resaka aminareo mivady rehefa tsy vita ny ara-pinoana dia miditra amin'izay ny ara-panjakana ianao manana fahasembanana noho nde fahalemena dia tena azonao atao tsara mihitsy ny mampandefa olona any amin'ny trano arozona taratasy any amin'ny trano arozona le eny antotam-penaka hoe misy trangan-javatra ohatran'izao za tsy afaka mandefa za malemy nefa zao ny zavatra ataon'ny vadiko inona ny zoananako mba hahafahako mbola mijoro amin'ny mahavady sy amin'ny hoe loha-mpianakaviana zay atao arovany lalàna soma tsara mihitsy tena arovany lalàna mihitsy satria anatin'ny tokantrano zany tena arovany lalàna ianao fandana makany an'izay trano arzo zay miraba tompoko tapaka indray tsy maniny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 lara telefonina idiratsika amin'ny mivantana miraba tompoko manao anatoko mba hofanina sigareta tompoko ya miananao zay za generaly manana olana finoindra teo anao aloha dia miresa amin'ny alalan'ny telefona za generaly manana olana ohatrany aretina zany izy za zany rehefa manao zavatra ohatry tonga dia manday fanapa-kevitra tampoka zany manery zavatra dia ohatra hoe tamin'izao mbola kely zao ohatra nisotro kafe foana tsy aveo nanapa-kevitra hoe tsy sotro kafe foana dia zao tsy nisotro soa mitampotampoka be ny olana zany rehefa mena anivo fiarahamonina amin'izay dia lasa manao toetra ohatr'izay koa manodidina anahy dia mba mila vahaolana kely aona zany tokony ataoko mba elana amin'izany eny ary ny tena marina zavatra ohatran'izany zao tsy vita andevaly mitratra fotsiny fa zao efa dingana anankiray ngeza be ny fanapahanao hevitra hoe te hiova fa zava-dehibe zay tena lehibe mihitsy fa raha ohatra ka mbola tena hoe lavalava kokoa ny fifanankalozantsika mianaka dia mangatà fotoana menanao ny lalana telefona azahoana afatsika mianaka miona manjary manizingizina foana hoe vonondra teo anao fa tonga dia vonondra teo rehefa nitafaresaka amin'ny alalan'ny telefonitsika miraba tompoko manavana tompoko mba hiditra mba hofanina reo dia tsika rehetra io mino tsara zay tompoko vonondra teo anao azafady vonondra teo anao azafady tsy avelako ite mihitsy anao raha vao tsy mamono anio tsika rehetra tompoko za tompoko mananjanaka mena bakely dia 7 taona sy 3 taona indra fety zay fanatanteraka mihitsy ya daohatra dia le lahy kely lasa mafimafy loha kely izy nefa taloha izy tena nanao raharaha be foana dia le vavikely indray masiky manao raharaha be dia tsy fako mihitsy hoe ahoana ny fomba hitazaina misy data trano fa mba mangataka torohevitra tena mpanaraka ny mba hovanina ako dia mangatà fotoana dia mety izy mianada miaraka aminao zay ny tena mety azo resahana tsara ngerenjazy reny sao dia verinareo tsy azo resahana sady fantarinako hoe hoana fomba fiainanao anatin'ny tokantrano hoe ilaina amin'ny fahafantarana zany fa raha vao tsy fantatra zany dia mandeha anjamba amin'ny fotsiny tsika fa aleo fantarina tsara mihitsy ny tsipiriam-piainana hoe manahoana ny fiainanareo anatin'ny tokantrano ina mahatonga zay ino tompoko miaraba tompoko za ihany le nandefa message mikasika an'le rafozam-bavy sy sonandro teo dia mba saika hiteny azafady hoe zay zany mipetraka atao amin'ny zareo fa zay atao ambony dia zareo ao ambany fa mbola tsy manana fahefana nofanatrano zany zay dia miverimberina foana zany le fitenenana zany any anazy mikasika an'le izy le manokabilany miditra atao trano tsy mihera ohatr'izay dia misy fotoana amin'izay tsy ohatrany hoe nantaniko zany le vadiko hoe ahoana ny fomba hitenenana nino mba tena enana satria tsy mety amiko le izy fa
ny nanazarana na hoe mila mihera indrindrandrindra ka hoe miditra ao an-tranon'olona ianao de mila mihera de mivadiko ny teny anako hoe teneny moramora izy fa mety olona izy raha ndriny ny teny anazy de miteny anazy azy zany de ohatrany hoe tonga de hafa be mifandraisany an'le izy hoe tranondrana tranoko izy tsy mipetrahanareo de afaka manao zay tiako atao amin'ny tranoko ako fa tsy fa maninona ozy izy ako ny hera aminao de nandeha teny foana moa fotoana de nanao vavy izy hoe fa lala-pombanareo izy izy ajanony eny antranonareo any ohatr'izany teneny tampo nefa na niezaka nametraka foana hoe rafozako izy de najaiko foana de taty aoriana am'izay moa nandeha ny hoe krismasy de mba hoe mamela zany ianao de miezaka nanisy elanelana aminazy am'izay zany fa tsy de ifandray aminazy tsy mifampiarahaba de tsy mifampikasokasoka tsony de raha vao miditra mivaravarana de zao atao anoka bilany ray ve anao ry mama zay hitany tsara teny Yeso zay anoka bilany ray ve anao tonga de sokafana meloka tsy atao sahirana izy fa efa misoka lokanay sao de mba te ihinana ianao anaovana te Yeso teny ohatr'izany anie tsy ho takany ve zany ny farany tsy idina ntsony le virano fa votonga de sokafana de tonga de mio le izy ny ao mirava tompoko ya tapaka indray miady anao de tapaka indray le izy ya zany mihitsy indraisantsika ny antso manaraka mahavariana mihitsy le toetrana olona tena za karazana mirava tompoko manahoana tompoko salama tompoko za ianao maninona izy fandarana mba hovana ya miainanao zay za kizy efa tsy mipetraka amin'ny ray aman-dreny koa fa na efa nisaraka ny dada sy mamako ie de amin'ny anabavany dadanay any no mipetraka de ozy izy hoe de teniny dadanay hoe koefa kontony tsy zana antsony ako ie de miala lavitra ny zareo mihitsy de miasa ty amin'olona ty no miasa de ahoana ina ny tokony ataoko tokony amelan'le dadanay ve za sa ahoana fa zay ny teniny tamiko eny lefa mialan-keloka kia any amponao na tsy fanatona aminy ianao fa hoe tombavaka izy de tena miteny mihitsy ianao mamela Andriamanitra mamela amin'ny fahotatsika ty hoe de tsy mba mahay famela eloka zany hoe manatona anao izy aza atoso-botanana manenina ny nataony angambany izy ny zanaka ange manora aman-dreny foana fa io ny nahitana masoandro zay le izy tsika reto zany koa mbola tsaraina koa zany olona zany izy de iteraka an'iny ko hoana ny revioko arinyle za mbola tsaraina mirava tompoko allo salama tompoko satry mitona daholo tompoko nahazotoda be ho atsika za moa renim-pianakaviana mba hovarina isaky fandaharana anisan'ny taraina foana ataoko anatin'ity fandaharana ity de mba saky tsy hovavolombelona ny zavatra hitako sy hovana be mandritry ny 2023 iny za renim-pianakaviana niteraka 3 vao 7 volana ny zanako sarany ny zanako talohany io zany 12 taona nivadika de tena anisany tena nilomanitra ao anatin'ny fisotroana toaka tsisy masoandro miratra fa tena hoe nandro tompiana rehefa nisy fotoana tena mivezivezy angataka fotoana tamin'ny mon général hoe iona izy moa tsy mihety foana hatramin'izay fa tao anatin'ilay volana vo volana farany ny taona iny tena mandraka izao ny ova mivadika tsy nisotro ny mivadika ary tena na ny fiainana eto tokantrano any dia hitako mihitsy satria nentina mibavaka tena mitolona mibavaka tena mibavaka fa tena nisy vovana miezaka manarina ny fiainanay zay amin'izao fotoana izao satria tena hoe départ zéro vaovao mihitsy dia nytiako tenenina dia manana finoana dia mety hira foana n'Andriamanitra fa izy ihany afaka manovany fa tena 20 taona mivadiny zay tena tsisy masoandro miratra fa zay ny ainanay na ny ankizy ary tena mijaly mihitsy amin'ilay hoe fisotroana toaka mijaly miditra ao an-trano miady manina amin'ny fianarana kotana rehetrarehetra fa tena rovolana zay talohan'iny farana ny taona iny tena
misy fiovana ary tena tsaparazo tsapaitanana fa tena miasa Andriamanitra dia aza manary toko fa tena voalohany taona dia efa mametsaka sady eo ampilatanan'Andriamanitra ho antsika mijaly rehetrarehetra mireny fianakaviana manana fa mbola hisy masoandro ho anao foana dia misaotra betsaka tamin'ny torohevitra moa général tena hitako tena be na ity fandaran'ity ary dia tena hitako be nanampy ny fiainonasa dia misaotra betsaka dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Andriamanitra nitsoratsika mitondra fiainana vaovao sady mahafinaritra be zany misaotra amin'ny fijoroana vavolombelona tokoko ilainy zany ary tena ilaina ka mampirisika ny hafa mampiezaka ny hafa koa miaraba tompoko manahoana tompoko vanina tompoko mba vanina tompoko dia tratrin'ny taona nareo mianatra tsika rehetra sasany tompoko dia hijoro vavolombelona fa tamin'ny taloha zany zay raha mba natao vodiondry dia natao soratra dia miteny ny ray aman-dreny hoe fozalana takalo fozavavy ianao ka reo ny ray aman-dreninao dia zay tonga dia manao hoe mama manao hoe dada mantsy rafozana dia zay tany raha hoe misy zavatra ohatra mandoatra loka mamitsakavo atao tsaratsara kokoa ny an'le rafozan-dasy rafozam-bavy noho nle any dada sy mama satria mipetraka le hoe reo ny ray aman-dreninao fa ianao efa tsy anay fa ny anay zany dia le lehilahy fa ny anao indray ary eo zany ankehitriny ny ankizy anefa dia zao ao mandra-piteraka ny dia osy izy hoe ohatra hoe iandro ny anarazadany mama ny andy papa ny andy fa tsy miteny hoe dada tsy miteny hoe mama rehefa miteraka indray izy dia ohatra hoe anandrianina zany bebe anandrianina dadabe anandrianina fa tsy miteny hoe dada tsy miteny hoe mama dia ohatra hoe ny rafozana foana ny ratsy dia zao zany mba torohevitra tiako atao rehefa tianao le vadinao mba ho nofo ray ihany nareo dia ray aman-dreny reo fa esory eo anatin'ny saina mihitsy izany hoe rafozana adiny tsara fa ianao namoizanao ny ray aman-dreninao ka raha tapo aminao fianakavianao anaraka ny lehilahy iny na anaraka ny vehivavy iny dia zay ray aman-dreniny ray aman-dreninao fa ankehitriny zany tapany anina dada tsy tononona mihitsy hoe dada tsy miteny mihitsy hoe mama nefa efa reo no anao dia hitako zany tamin'ny taloha hoe voaty zay hoe dady zay voaty zay hoe mama zay ny olona rehefa raisina ho mama dia mandray anao ho zanaka raisina ho dada dia mandray anao ho zanaka fa raha ataonao hoe rafozana tena hita hoe misy elanela le dia le sope le feo mihitsy hoe rafozana ohatra mandriraka be dia io ny ohatrany hoe manakorotandrotana ny tokantrano ny ankizy amin'izao fotoan'izao satria apetraka le ankizy hoe rafozako taloha vitsivitsy foana no mba misaraka na manan'olana amin'ny rafozana fa zao dia zay daholo dia zay zava-misy tompoko nata mifijoroana vavolombelona fa zava-dehibe loatra hoe zany misoa fianatra hoe iny bolan-drazantsika vitsivitsika ny teo ny zana hoe mangataka fotoana amin'ny général dia ity ny lara telefônina ary atsoiny 22 443 87 22 443 87 rehefa azonao ny lara telefony général dia atso izy isaky maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny iray sasany ka hatramin'ny roa ianareo ny fatra kosa dia miantso azy isaky ny amin'ny dimy sasany alatsinainy ka hatramin'ny zoma dimy sasany arivo io zay ny fiantsonareo azy dia ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany mankasitraka rehetra dia mbola fety foana moa zao ny andro dia manova fety sambatra daholo tsika rehetra veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina